Maro kara-valomanana sy ny team roapolo taona. Aza matahotra haitsika ny mampanakarena ny vahoaka. Rina Randriamasonoro amin'ity taona ity no tokony ho mpanohitra farany isika. Rivo Rakotovao nanotrona ny team, avy aloha ny lasa ombany lasa. Aterina trany ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy atonga soindray ato anatin'ny fotoana ny fampalalama-vao. Ity ampiandohana dia tsara sady ny manamarika fa iompana bebe kokoa tamin'ny fankalazana ny faharoapolo taona nijoroan'ny antokotiko Madagasikara. Ny fampalalama-vao antsika amin'ity androany ity ako manasanao sady haritra sy hanaraka izany hatramin'ny farany. Tanteraka somatsara ny lanonana fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona nijoroan'ny antokotimo matetsy amin'ny magrobe orisika androany tonga ny atrika ity fotoana ity ny filoha Maro kara-valomanana mivady izay filoha nasionaly no sady hampanorona ny antoko Azerimaino Menjanary sy Manofo Randriamalala. Tokony ho tamin'ny filoha sasany no nigadona teto amin'ny kianja ny magrobe oririka ny filoha Maro kara-valomanana mivady anamarika sy ankalaza ny fanokafana ny taom-pahakalazana ny faharoapolo taona nijoroany ny antokotiko Madagasikara. Ny filoha Maro kara-valomanana izay filoha mpanorona nyity antoko ity. Efa voromaro ny mpikatroka tiko Madagasikara hiatraka ankalaza ny faharoapolo taona nijoroany ity antoko ity. Fanompom-pivavahana no nanomboana ny fotoana ary taorian'izay dia nisy ny fandraisam-pitenenana. Toy izao avy hatrany ary no fandraisam-pitenenana nakabary natao ny filoha Maro kara-valomanana. Ny voalohan-teniko dia fisaorana an'Andriamanitra satria na inona fikasantsika na inona fanoritsika na hevitra izay neditsika hevitra raha tsy ny fanahy masina nitarika antsika toy izao na me solotsaina torotsaina na me fahendrena tsotrotsika. Nisy toerana maromaro izay nale dia narahana foana sakandrana foana fa amin'ity aoko zay zay dia misaotranao zay Andriamanitra fa ianao no mitatana anay ianao mivimbana anay ianao no mame solotsaina ka mino izahay say izahay ary ijoro izahay. Maninona ny lazandareo zany efa hatramin'ny voalohany ary laza hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany anininy sasany tamin'izay toviny anareo ay za mino ihany ary hoe sahi alao be ny tanàna tamin'izay sahi manao dingana lehibe dinganina dao tokony dinganina rehetra reo azosika fa tamin'izany tso fotoa tsara to tamin'io ary hoe mijoro fa na dia sedra maro ara ny diavina nandrena zay roapolo taona izay mijoro reto ihantsika ary mbola hijoro hatramin'ny faravadimatavitra efa saika voavalinareo daholo ny zaka ho teneniko fa na dia mijoro reto fotsiny areo dia efa azonareo ny tiako resana mijery ahy ianareo a dia mijery anareo a fa ka azotsika fampiresakitsika ka dia aleoloha rahaban'reto olona izay tonga reto na dia tsy tonga ara fa efa niresaka tamiko izy hatry ny maly hatry ny alina tsy nitsahatra misy ny fampiresaka. Voalohany tiako resana amin'izany dia zao ianareo ray aman-dreny ampanahy pasteur sanareo tena sa zay fahasahinareo zay ny tena andrasaray aza vela rebreby amin'ny zavatra hafa ny sain'ny olona aza vela hovery fanambola velona ny olona fa ame fasahina hijoro ame finoana tanjaka satria finoana afaka hiatrika tsara ny adimpenana efa tena reraka ny fiainana nareo ihany milaza hoe velona maninona izy tao dia maninona velona samy mamaly nareo tady tsara tsika dia ny voalohan-teniko dia hoe ianareo zay ray aman-dreny am-panahy na izy anizy na nitondra teto na tsy nitondra fa tonga eo tena mametraka aminareo amin'ny toerany maray aman-dreny anareo izahay ary tena manaja toy ny andraka Andriamasina tokoa
fa nivavaka entinareo aminay sy nitsodrano ataonareo aminay azonay dia ombatsika mandrakariva Andriamanitra. Ianareo filohan'ny atoko zay tonga eto tonga maro tsy ianareo ihany fa nisy filohan'ny atoko maromaro miresaka na amin'ny telefôniny zany zareo any ampita na ny eto-toerana nisy fotoana nionana fa no ny antony maro samy hafa sy ny elan'elatany dia mbola any zalahy za efa eto. Ianareo mpikambana sy mpitarika fikambanana samy hafa ao ny RMDM ao amin'ny plateforme Panorama zay samy miteny teo daholo mahatoky anareo izahay fa tsy kabary fotsiny fa tena hosatsika ary zany fahasahiny zany tsy miambahamba fa tena sahatra amin'ny farantsika. Ianareo vahiny marina dia marina tokoa fa dia tena misy ny vahiny ina mahatonga antsika eto zay mahatonga le fitenena hoe tonga miaraka ary vahiny fanombohana ihany fa hiasa iaraka tsika da tsika amin'izay le izy tonga miaraka toy izao tsika fanombohana zao fa hiasa iaraka tsika anova zavatra lehibe amin'ity firenena ity fa tena mijaly mangiry firy toy ny latsaka anaty antsana lalina dia lalina ny vahoaka malagasy ilaina vonjeny izy ireo ka na vahiny ary ianao tsoiny akanjo efa miakatra aty dia samy teny amin'izay mampiseho fahasahiny reny olona manatsoka ny akanjony reny ny aloha tsy soako aloha tena mampiseho fahasahiny reny ka dia makasitraka anareo tonga eto isika rehetra zay tonga anatrika sy ame voninahitra ty lanonana atserovantsika ankalazantsika ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara ity misaotra betsaka makasitraka fahatongavanareo aho namorona nyty atoko ty aho teny izao iavinareo fanapa-kevitra angana dia angana mihitsy iny le rankalava voly iny le raharonay vitao zany io izy io niaraka tamin'ny voalohany dimy zay tamin'izay satria samy mpiasany eo amin'ny orinasa daholo reo mpiasany ty koa tamin'izany ndonareo anaraka oisy izy mo afafy iny efa mindresaka arao fotsiny aho dia sa izy hatramin'ny farany misy olo hafa ihany keo efa niodimandry zay mpahay lalàna misy olo hafa koa tsy miaraka amintsika eto izy tsy miaraka amintsika koa izy fa manitsidina eny izy any any izy fa mifampiresaka ihany zay satria any politika tsy natao hoe zay no atapaka amin'ny fihavanana akory fa mbola mifampiantso fa mbola mifampiresaka izahay na dia any amin'ny hevitra tsy mitovy ary zay le hoe ny saina samy manana fa ny hevitra tsy mitovy samy hafa ny tariketra na dia men'Andriamanitra saina daholo ary ny olona rehetra samy hafa ny tariketra ny atsika dia hoe tena tiany Madagasikara ary efa tia Madagasikara tia ny vahoaka ao aminy ary efa tia ny vahoaka ao aminy tsy manavakavaka an'izan'izy so dia gaga nareo hoe inona ary zao ny tenen'le rangahy iny teo fa efa nahazo lesony reny efa natoro reny hoe raha misy hevitra tsy mitovy tsy maninona fa aza tapahana am'izany any maha-olombelona ny olombelona satria olona mandalo anao neto mpivahiny ianao fa tsy tompony ty tany ty akory inona ny zakanao fa ny ambanirangolany ianao tsisy tena faly ary aho mahita anareo rehetra tena faly aho mahita anareo ary mavelo-panantenana mafy dia mafy tokoa atao anatiko ato hoe zao ve mahazanreto vaoko reto matona reo makatio a mijery za mijery anareo misy dikany zay fa tsy ataontsika araka tany ny zavatra rehetra zay ho ataontsika manana hevitra heverana atsika Andriamanitra ary manana ny hery zay nanantsika sika ka tsy adiny kanosy ty fa tena mila tena satra teraka ho ianareo hoe tolorako sorana daholo ianareo rehetra indrindra ianareo
artiste nareo mpikarakara nreto zava-maneno reto ary fomba avokoa reto fa naninona ary sika no teto zay nanontaniana rehetra reo hôtely lehibe reo karoltaona voalohany zay nahazo baiky mihitsy a fa raha ohatra ka ny mpanohitra mitady efitra ny malalaka nanao zavatra tsy azo atao ore olona tena mazavy zany teny zany ho fatany zay mpitarika eo tandremo fa miodikodiny ty fiainany ty de tena mazava toy zany ny teny hoe nahazo baiko zay de inona tonga zany manana ny finoantsika isika ary ty ny toeran'ny finoana eto ny niantsonareo ena verena an'izay daty ny finoanareo na tonga miverona fa tsisy nitondra teto akory finoana nananareo a no natonga hoe tonga teto Madagasikara teto nareo nanao azy voanamboarina daholo tao anatin'ny herinandro na efatrandro zay toerana zao atry ny tsemaraina mbola mampetrapetraka daholo tony zavatra maneny tony zavatra mipopoaka bola amin'ny tony ty teny aminareo zany rehefa hanao zavatra tsika tsisy asakana atsika eo fa na didiny ara ny tranonreo reo hidy mandrak'izay ihany azy avena olona mpandrara manana mahainao anao de mahavita hoe anakatona ny efitrano zay malalaka zay ia andoe fa tsy hoe hiditra fotsiny fa so hafa tsy tantsika fa tsy mipitana tantsika tsomby na manany efitra resetra ary izy mampita zany aminareo zay ry mpandrara ry tompony oronasa zay manana maizy azy aoka retsika mba samby fanatsy aoka retsika mba tsy ifampifilafily fa raha mananareo any zay ko manana ianareo zay tonga avy lavitra somary azoko saraintsaina ary somary niandriandry kely ny teto satria de niantso zareo hoe zay mbola ty président fa raha mbo afaka miandriandry kely eno a zay na tonga atsika somary niandry ka de tonga somatsara nareo sony lalana tonga eto nareo misolo tena andreo any amin'ny faritra an'izay faritra ny evinareo aby maka sitraka maka telo fa tonga ianareo ary de tena falitry koa ao mifanaritava aminareo mbola hitety andre amin'ny faritra reny vohiparitra commune atram'izay faritra rehetra tokony re itoerana io raha mijerany io fampiratiana ny sary eo nareo tantara-piainako zay ary mbola misy secret tsy fantareo fa mbola ty amiko ty zay ofitingo ny zatra telo anakiray fotsiny de maritra kely nareo maritra fa nisy sary teo inona ny natonga milazo hoe anangana ny tetoko ty mbola tsy mpanao politika hatram'izay a fa tena spécialité koa de ny mitantana sy manangana mitantana de mitarika de manangana management leadership ary ny innovation zay zavatra tao an-tsaiko de hoy zay hoe de hijaly ohatran'izao ve reto voako reto no za ty jereo ty fananako de niantso mpandrara matanjaka be tetrabaka toy zay hoe raha ty ay anareo ampio alampy Madagasikara raikitra tsy mifakahazo zay ohatrano fa hoe tsy miazo mialao niaraka tamin'ny mpamatsy vola ny banque mondiale eo anareo afo zany da monja mivoaka malagasy zay fitino amin'io tantara io kanjo tateorina tonga taty any président banque mondiale anaky telo président république any Allemagne sy reo niara-niasa tamiko fa zany ary nataonao de aloha anampy anareo tokoa zay zay na tonga lasa mpanao politika hitako am'izay ny tsiron'le politika ay manavitra olona betsaky ty politika ty nahita n'ilay kizy tsy ny akanjo a na janiko mitsy kabaro nahita n'ilay kizy tsy ny akanjo a niaraka tamin'ny banque mondiale tany Vatomandry lozy ahoana ho ary kizy ireo
zao izy tany nahitako ny hevitra hoe da hividanana nreto blozy reto retako izy reto de mihina kit scolaire menatra lekizy satria sady tsy miakanjo izy tsy mba manana le fitaovana kely reny izay no mitranga zao am'izao fotoantsika amin'ny resaka zao any amin'ny faritra atsimo miala ampianarana daholo ny ankizy rehetra satria tsisy sakafo tsisy akanjo de miala daholo miverina ho an-tsaiko zay a tamindrana ny teny zay maly tena lozy ty maro ny teny teo le ranga le rasomy trio izy nareo teo le milaza any aminay vonjeo zahay azoko sara tsainy zany rasomy tapito amin'ny olona rehefa fantatro fa mieritreritra de zay na tonga hoe tena ny fenako rehetrarehetra mihitsy raha mbola misy azoko atao raha mbola men'andriamanitra tombolaro tsy amy mialako mihitsy reo fa tsy maintsy vitatsika fa izy matato nareo de efa nanana zay vision zay ary a de nijery nidinika tamindreo any apotony zay ny mahatonga mandeha satria misy diso fandray sasany hoe de lasy le raha ty a de midiny eny atseny eny a de mividy mofo gasy sy mofo menaky ary mofo baolina tsy zay fa mila mahalala aloha ianao zava misy marina iana ny vahoaka ary mila mahay ianao malala aloha ay ve zao ny zavatra misy aty mahay ianao miresaka amin'ny olona any sy ny teknisiana zay manodidina anao ary mila mahavita ianao mahalala mahay mahavita zay mahatonga makaina etsena zay mahatonga an'ireny fisin'ny foara ireny zany mahatonga an'ireny fivorim-beany a Davos reny zay mahatonga an'ireny fivoriana zay karakarain'ny firenena matanjaka reny ifampiresahana aloha mba halalana ny zavatra misy any raha iresaka aminareo zao hoe fa naninona anao nanao le school milk nisan'izay hoe school milk zay zaraina ny ankizy niaraka tam'le hoe zay tao amin'ny UNICEF any Vanemany zay ny anarany izy directeur ny UNICEF tao amin'ny Nations Unies de netiko taty mihitsy izy de apio a de niresaka tamin'ny Tetra Pak izy de nameny le boîte izy a resy namen'lay poudre de lait nahodina mena ny ankizy rehetra tena mandeha le politika io ia azoko mihitsy le tsirony satria nianatra daholo ny ankizy eo amin'ny 2.7 isan-jato ny ankizy any tsy izy tsy nianatra teto Madagasikara faly any azy any tena faly a de rehefa avy eo indray lozy tsisy sakafo ahoana rery ty natao Andriamanitra tsy fisin'ny sakafo tsy mba atao an-tsaiko velively mihitsy zany hoe nafatra vary zany fa ny ambolo mamaya za koa zanaka tatsava teo tsy hitao an-tsaiko velively ary tsy nieritreritra tsy niriko mihitsy zany ny zavatra fantatro fotsiny hoe efa malala Madagasikara aho fa manana ny maizy azy Madagasikara ty nosy malala antsika ty de ny toetrandro tena vocation agricole na hoe tena natokana mihitsy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka za mahalala ny eny ambanivohitra raha teo aiko am'izay ty izy aiko am'izay raha ahoana na porosina nreto olo nreto na asiko ny fifaninanana hoa na tratra 12 tonnes par hectare ny vary na apetrako le vitrine vo mi niakatra na vita hatrany amin'ny 3 millions de tonnes tsika vary teto tsy ela nanovana zany a ankehitriny raha tantsaha ireo tsisy mpijery tsisy mpanampy tsisy mpanao vulgarisation fa de zay napo fotsiny eo loza raha de zao tonga reny vary afarany reny vao mifaninana am'le vary vokariny kivy izy zany resaka hoe ilaina ny dame madame reto tsy malala zay dame madame any aiza ny fomba amboleny olona vary raha tsisy ny rano de zay ny mahatonga hoe tsy maintsy ataotsika mamerina indray reny tatary reny hitanareo amin'ny sala de zany de zany laza hoe ianareo a mpiara-miombonatoko anay mpamatsy volo reto me tsara velatsia ianareo raha ohatra ozinareo hoe raha matoky anao zahay a de ompinay nareo de ina tsy atokisinareo anay hoa sao de mivily ny volo zao raha ny resatsika tena fanamby zany a zao ny resatsika foany nitrosanay aloha tadidiky mihitsy fa 5 milliards de dollars tam'izay fipandraraha tokoa
malala tsara fa sady andony reny ve zany andony tsy araka zany tsy fanao zany izy isy fanao zany reheola tena mifakafakapalitokotsika tsy nety izy kanto sendra nandeha tapoka tatsy Mozambique ty président ny DG ny FMI Horst Kohler dia avy izy lasa président ny Allemagne mby ianao tonga tapoka terenosy be tsy nahita an'le voaka manitra be tonga avy le Washington fa foanatsika ty zay nafoana azy tantara-piainako zany ary secret-ko nahindrazy gaga ny olona fa hono Madagasikara rehetra nahitana zany fanafoanana nitosy zany satria hitanareo tsara io ataon'ny Ukraine io le président Zelensky président ukrainienne zay daroan'ny Rosianina bomba am'izao fotoana zao apio zay fa mila 5 milliards isam-bolana volane zany 5 milliards de dollars rehefa tena manazavitsika tsy fahafiry ny vola mandendeha ranontany an'ireo mpanan-karena sy firenena matanjaka reo vola ampiasaina ty amintsika resaka relation sy ny tena finoana matanjaka lanatsika mahavita an'izany dia raiky tsara fa hoe foananareo avy zao raha vao tsy mandeha amin'izy io ianao bendrindra matoky aho a misy tavela eo tsakana angenareo le ancien ministre zay ministre mitsakatsakana angenareo e tsakanareo e mbola aiza tsakatsakanareo io akaikaiky mijeryjereo dia reo mbola mifandray tsara am'le petra am'izay fa sy devisaka reo mbola mifandray tsara amindreo namandreo any Washington sasany amin'ny banque mondiale sasany amin'ny Nations Unies sasany eny amin'ny FMI dia natsoko izy reo hitanao inona fandarana ty jerenge natsoko izy reo vonina very reo zalahy président raha mbola misy azona eto dia vony zay sotra betsaka toka zalahy reo izy reo raha te antanina reo hoe izy nanao ny rovo dia antanio reo jereo ny anao hevitra taty amintsika nahitanany hoe 570 isan-jato nanomboka ny asa tao amindreo nataontsika tamin'ny voalohany fa tsy hitanisy aminareo ny zavatra rehetra viteto aho fa laha nety niaronareo visaka da tena mahafinaritra ilaza aminareo dia hoe le fasahinareo hiaraka amiko ny sasany ndray milaza hoe ianao nge président tsy fantatra tsoratra zao oay mbola ao tsara mazabataronareo mbola ao tsara mbola vonina tsara araka aminareo tsy atro mihitsy ilaza aminareo hoe dia mba tsy rariny raha manana zo iteny sy mbo ilaza ny heviny ny olona hiaro ny fananany hiaro ny lovany hiaron'ireo le mpiara-belolamina namantsika am'izao tsika miresaka zao anam-pigadrana tsy fidina le pirahiry le ny doni dia olona pirahira fe le resy dia ninona anareo tsaronareo mba amorokirany amin'ny toerana misy azy any iny reny natao hoe procès politika na fitsarana politika na hoe ambadika politika anao anatiny ninona zavatra ady madio ane io e fa tsy hoe adina criminel noho izany zany a tokony fifamaliana raha nalain'ny olona ny taninao na nizatra natao dia ady tsy momba azy akory a raha nisy heloko nataony fa milaza fotsiny hoe mba samy malalalalanytsika rehetra dia mahazo baiky fotsiny ve reo dia mahazo baiky fotsiny ve dia tonga dia samy manao an'ireny ary tsy rariny tsy izy ihany fa misy an'ireo tale généraly reo olona manana maizy azy ireo tsy aritry mihitsy zany raha tsy resaka anareo zay nangalako ty taratasy ty teo mba alay sarentsaina ny asa maha olona ny olona matoy izy lasa tale généraly na amin'ny tokony izy na tokony izy na amin'ny izana izy malagasy ireo manana ny asa maha olombelona ny olombelona ary indrindra tokony ajainy zay valeur ny maha olombelona zay zay asiny ma izy azy zay ontsany a mahita sasany volamena mandehandeha lasany afrika izy migadra ty volamena miperaka re amin'ny kofre zalahy ry izy migadra ty tsy momba azy aho a fa milaza fotsiny aho hoe mba jereo ihany maha olombelona ny olombelona anizy anizy raha mbola malagasy ihany ko dia tsara o izy raha nisy tsy nety dia meo azy fomba jereo nareo mahita zany hoe tale général zany nyvelany any ka da hoe hogadraina amin'ny tsisy dikany
dia misy olona avy any Anosibe satria misy fikambanana maromaro any miteny dia baika avy aty fotsiny rana dia lasa migiara ilay olona maniva aty mamaly valy fizy ianao tsy azo valiana ige tsy mamaly valy fa fomba n'izany malala tsara fomba n'izany ty resaka aminareo zany hoe eto amintsika atao daholo zay fomba nampianam-bava rehetra arahana ny olona jerena daholo zay fiatsiny andefasana olona maneka tsy aty fitenenana zany tany anaty bus mangira fa izy amresaka zany aty efa misy olona daholo etsy reo mivorontsika lefa daholo reo karazany olona rehetrareo mitsikilo efa milaza zay fa hijoro ary teny hijoro ka na izy anizy namatsika tsy maintsy arovana hatramin'ny farany izy anizy eny fa na tsy namatsika ary izy hatramin'izay maha-olombelona ny olombelona mety sorafaka fa mba hajao ny asiny maha-olona ny olona fa lazaiko fa fandalovana ny eto ary fitondrana io tsy janole mandrakizay nareo fantatrainareo fa manomana ny ho avy dia afaka mitsoka fa tandremo tsara le rehetra tadidiko tsara mihitsy ny reny filazana fa hoe manana tahiry any velany zay ndana mijery raha manana $1 na €1 any andafy any any Eropany tsy mbo atao tsaiky mihitsy zay mahatonga hoe tsy maintsy manao zay asony vaoaka aloha anasony mpiarabelona ny tena tsaiko ka dia eto amin'ity kianja ny finoana ity amafiso ampitomboy ny finoanareo Andriamanitra ampitomboy ny finoanay mba tena atanjaka zay fa eto amin'ity kianja ny finoana ity manamafy sy mampitombo ny finoantsika eto amin'ity toerana ity androany mba hahafahantsika manatanteraka le zavatra rehetra tokony ho tanterahantsika satria raha ohatra tsy matanjaka ny finoana tsy ho sa mihitsy nareo tsy ho sa itsika mbola averika eto indray fanontaniana malaka zao tsy voavaliny reo hoe ahoana ny tonga ho azy teto finoko fotsiny hoe ody tsisy nasakana mihitsy fa hoe ody petraka fanontaniana nametraka daholo zay tia metraka tamin'izany fitonan-doha mba tia antany zay hoy izy tompokolahy raha tsiraka DJ ahoana na tonga avy nato aty tonga eto za mba malala ny stratégie militaire ihany miaro ny abakabaka fa maninona ahoana tonga avanao zao fotsiny loa tsy asakana mihitsy ianareo satria tsy nareo no mibay koa fa matoky an'Andriamanitra ary mino aho ary sa dia tonga ho azy eto toeran'izany koa no ataontsika aza mieritreritra nareo malagasy aza manary toky anareo ry malagasy fa hijanona zao fahoriany zao ho avy ny fotoana anana daholo indray malagasy rehetra isakafo tsara daholo indray malagasy tsisy manilika ndraiky zany eo raha 7 taona na 8 taona raha bendrina nanaovantsika andreo asa rehetrarehetra eo vitatsika ka hoana ny tsy avitantsika indray manalaka fa marina le teny kabatra hoe pitehina mihitsy tena pitehina tsy nyravana tsy fa tena potipitehina daholo tsy mbola nahita hatramin'izay za zany zao efa mahalala tsara ny zavatra nisy hatramin'izay zany hoe akizy anala fanadinana CEPN BPC dia droit d'examen gasy zao ontsany zany mahita n'le ray aman-dreny fitiavan-janaka na ivarotana tany-ketsy ara tsy maintsy ampianarina sakafo tsy misy eo tokantrano dia mandeha tery amin'le gazon nakaikina tanjombato amin'ny fasiny le shopping center iny le anina be io Jimbo Score dia eo le ray aman-dreny miaraka an'le zaza mihinana le sakafo tsisy nihina ntsony fa dia ontsany marina tia tenenareo hoe aza manary toko mihitsy never give up zay ny teny amin'ny teny anglisy never give up zay ny mahatonga anareo tena tsy rariny loatra tso zao ienanareo zao ienanareo aza mieritreritra mihitsy aloha fa zany tarika an'lizy ampisevako ny tena fahasaina manao azy fa nyresahako teo fampianarana dia mbola iverenako kely dia maniry ako raha mbo maniry ho an'leo ankizy anala fanadinana amin'ny herinandro
satria nombokalasana tena manara-masan'ireo akaiky raha mbola misy ny zavatra nampahirera teto Madagasikara za mipetraka tany nandritra ny 7 taona zavatra anankiroa ny tsy tantika dia ireo tanora ireo satria ireo no avy firenena 570 amby zato ny ankizy nalefa tany États-Unis sy tany amin'ny firenena hafa ny anatra vo afaka baka izy 20 taona hatramin'ny 20 taona nalefa nianatra tany peda be izy ireo tsy mialina an'izy ireo tsy miantso an'izy ireo na izy ndray toerana iasana fa mafaly aho hoe mba afaka miotra amin'ny fiainana izy ka raha tsy ampianarintsika ny ankizy ireo moa roa isaky ny faritra dia lasa telo dia na lefa makany zay ny tokony mahafaly ny olona zay mahafaly ny ray aman-dreny zay mba tokony rao miantsa hoe dada fa tsy dada fotsiny zao raha tsy mikarakara fantatro ny tokony ataoko tamin'ny zavatra ndray fitondràna voalohany raha tehiteny ihany nareo be ny tanàna tamin'izay nisy ankizy may 92 millions tamin'izany fotoana zany ny etoana azy nakany ivelany nitsabona azy velona somatsara tonga tao ny ray aman-dreniny tsy voizao zany foroeniko eto amin'reto ary za mba manao an'izany zavatra angano sy sarisary zany amiko zany hoe manao zavatra amin'ny kalitao tena izy dia miaigna indrindra amin'ilay fahalalana aloha dia efa avy eo manaka olona manam-pahaizana manara-maso dia efa avy eo tsy maintsy vita tsara l izy zay ny atao hoe manaraka tsara norme manaraka norme ny fampianarana fa raha vitainao le fampianarana nefa tsy staff na mitate na potika ny dahage tsy hita manorme azy na standardle fampianarana fa ny endry zareo loko dia lazay efa manara-penitra raha miresaka politika na diplomatie manara-penitra protocole mba arao tsara amin'ny fenitra arao tsara ny protocole zay tokony mipetraka hoe nareo mipetraka ria ny sasany aty zay natao hoe protocole fa tsy avy amin'ny sary avy amin'ny lokony manaovana ny manara-penitra satria nareo mahita ndraindray tsisy w le toerana nefa ty sekoly manara-penitra ohatra na tsisy fitaovana anatin'la fandidina le bloky nefa hoe manara-penitra lasa simba amin'ny loko fotsiny maso tsy zeny izy fa tena ao daholo ve le fitaovana ao daholo ve le olona qualifié ao daholo ve le ahafahana mitsabana le olona aza marary ihany amin'izao fotoana zao loza mihitsy eto amintsika rery mahita an'izany hoe rehefa marary ianao dia miandry aloha fa mbola misy procédure arahany le olona tsy fa may dia may mihitsy rehefa aveo indray tokony fandidina andany aloha midimy fanananao matoa magnenao an'izany misy olona miresaka amiko matoa miresaka an'izany aminareo mafantatra zava-misy iainanareo dia le olona dinina nataonareo tsy ataonay président dia miandry raha fahafatesana ho avy fotsiny sisa fa mba vonjeo sisa zavatra tokony voavonjy ka dia mba manao antso miaina zany azy atao sangisangy zany nanaovana chantage fa vonjeo le olona malagasy toy ianao ihany reo ka taremana tsara ho ianareo tsy maintsy miezaka isika mba hanavitra ny namantsika satria tena latsako anatin'ny antsana mangitsingitsika ny fahantrana ny malagasy ny fahasimban'ny lalana dia tsy isina resaka tsony fa raha marary ianao tavela eny an-dalana eny potika tanteraka ny lalana niezaka tsika nanao azy zareo amin'ny sary naseho aminareo 4 kilometra nataontsika 9200 kilometra aiky tsy anjery mihitsy nanao ny lalana satria nijery aloha ohatra n'inona ny lalana sambava ny talahy dia rehefa natao ny sambava tsara dia niaraka tamin'ny union européenne protara tamin'izay ny ambassadeur ny union européenne teto tsy afaka votao io dia miresaka tsika ay vita ny somatsara nanahirana dia nanahirana zareo nanao fa vita somatsara dia jereo e ataontsika filamatra koa eny hitsy amin'ny devant Saint Michel io nanahirana be mihitsy fa dia dibo-drano lava foana tsy nety vita lalana io motsy amin'ny antsony allemand mba manaovinareo bicarte ny anaran'le compagnie mba manaovinareo modely hitanay ty zany natao hoe manara-penitra zany natao hoe standard zany natao hoe norme manana ny kalitao io mandraka zao tsy simba tsony dia ohatra zany io teny nosipeta aloha tsy azo alety eny inareo ny resako an'izany dia tanora fa nyle bebe matadidy tsara rehefa manao zavatra tsika tsy mananao foana eto dia tena makasitraka sy mideranareo
rinkarakaran'ity zao natao hoe norme afaka miteny ety a dia afaka miteny mafimafy a misy miantona ry a dia mitehky nareo a dia mety hitako mihitsy fa somary ohatrany tsaotsaoky rety dia ahoana zany nanaovana ity fankalazana ity président milamina mino fotsiny ihany vitatsika le izy ka dia makasitraka nareo rehetra zay nandray anjara eny fa tsy nandray anjara raha mbola ndray izy manaraka fa tsy ity kory fana fampitenenina laveto fandriampahalemana loza tena mbola loza koa ka loza ty fandriampahalemana ty ianao fa mieritreritra te tsiro mandidy miandromby le ankizy na le ray aman-dreny dia le zogan'omby sisa mijanona eo a fa tsy hitany omby eritreritra an'izany ve nareo mahita an'izany ve nareo any am-patondrazaka dia misy maka fotsiny zao le ankizy manao chantage manao otage zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy hovahatsika tsy maintsy voavahatsika fa dia matahotra anao tsy maintsy voavahatsika ny antony itenenako eto amin'ny vahaolana ny olona ilaza amin'ny olona fa hoe voalohany indrindra tsy maintsy rahantsika aloha andraraka tsara ny fitsipy-dalaona discipline tsy hanavahana mihitsy tsy hananakavana mihitsy fa manao reperaka azy nampandeha ny fitondrana teo aloha te fantatra reo secret dia ny nanangalana an'io bianco io manontaniana reo fianakavianareo na namanareo dadanareo fa tsy naka mbolanja tamin'ny reny mihitsy fa nalampy azy a nanao nanangana orinasa tsy naka mihitsy any ariariara izy ara mampaleloa ary firifiry reo orinasa zay nilaza hoe tamin'ny andronao ty dada tamin'ny andronao ty dada za ty eto ihany nefa jereo tianareo koa tsy maintsy arenitsika reny tsy mahita tiana vahaolany reny inona mahatonga an'io hoe misy ny corruption tsy ametsina zay olona rehetra koa fa tsisy sony nian'ny koanina lafa vidim-piainana tsisy sony devise eo ampelantanana mahatonga an'izany dia ny fitatanana gabralaka ny fitatanana tsy mahomby tsy hanaratsy anizy anizy atsony anizy satria zay zavatra resahany sasany eo dia niresaka tamin'reto solom-bavaboaka miretirety be am'devan reto a inona ty nataonareo mitikatra le fandaninan'le any loza président e tereko masaka fotsiny zay hoe tsy maintsy laniny ty andro any amin'ny ty fahatelam-roapolo ny volana jony ty fa ahoana dia natao zay nandanina azy lasa hivoaka dia nanao conférence de presse dia nijanona teo nefa io no mahafirenena firenena io ma gouvernemanta hoe io teti-bola mpanjakana io no mitatana ny firenena mandritra ny heritaona io daholy a manao ny programme ny asan'ny gouvernemanta hoe zao volanao dia raha ohatra ty azo volana ampy an'ireo tsika dia makany amin'ny firenena hafa ndray hoe tsy ampy anay e le volana anaovana rectification hoe fa apio zay jereo daholo na tiroaranareo any l'union européenne ry banque mondiale fa misy ampiny dia taty aminay ity dia piny iny tena samy garantie anareo fa vita zany natokavako an'ny Louis Michel taty jerevonareo zavatra misy zay navitatsika le nasy reny fa tsy aty fotsiny tsika nilaza hoe vita ty dia lasa mitokona an'iny zavatra tsy vitako tokoana ka tandremana tsara ny fahadisokevitra hoe anangana zavatra dia atsangana aloha ny azonao tao manapaka le izy hoe anomboka nareo ry entreprise fa arahana imaso ianareo rehefa avy eo zay natao hoe monotorine zay natao hoe mesurement na fanaraha maso tsy hoe manao suivi na contrôle fa manara maso tsika malaha hoe zao ny fandehan'ity azy ty tsy mandeha ny tokony izy ty ao anatin'ny fitotoana ho atsika jereo ny sary ny teny tsy amorona aminareto a ka tandremana tsara fisalasalana mijoro eto matsy zay lelazako hoe tapenam-bava ny olona naiza misy azy dia nisy ny teny zay nge président tsy afaka miteny tsony eto e ka fa tsy amin'ny alalan'ny Facebook fa amin'iny ary zay mbola raha maso ndray rehefa avy eo misy an'ity le cybercriminalité ty dia raha maso hoe dia gajaina dia raha io fanagadagadrana olona io anody an'ireo zany efa avy eo marina atao mihitsy io natao hoe intimidation na hoe provocation mba tsy hahafahan'ny olona miteny ny zava-misy marina tsisy firenena mandroso eto ambonin'ny tany averiko aminao tsy misy firenena mandroso eto ambonin'ny tany a ka tsy voafe ny resaka
kolikoly na tokony io dia satria alain'ny olona tahaka le mpitarika kiaranao zao zay fenitsanao zay hoy aminareo ny fandriam-pahalemana ity tena loza be mba andana inge nareo mba mijery fa nareo movena toko isaky mandeha ndray fa eo nareo petraha aloha nareo mahita olona zao miditra anaty bus dia tratra mipangary posy tapoka mahita olona zao mitokantranony mpandraraha eria nosy be dia mody any an-tranony dia vonono onotsa mihitsy any nahitana izy mara mba fantatra any le rangahy iny dia maty nivadiny nefa akaikiny ao tena tsisy lany andro nareo malentsika ana eto na malentsika ana eto lany andro tsy tsahatra mihitsy ary tsy hijanona mihitsy ary efa nilaza koa izahay fa manana zo tena zo araka voalazana lampandrenana sy ny loi universel mihitsy ny olona afaka mivezivezy jereo tsara ny antafo reny rehefa misy etsika kely dia afaka mandeha manao filarana eny atseny izy ny an'ity vao miesy ny roapont ngeda be ny lalana mba tsy adalana teny zay ny zava-misy izy mba jereo ny zavatra mitrangy tsy anaratsy na anatsara fa ilaza aminareo le vahaolana hoe zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ahitantsika vahaolana zany izy aminareo reo milaza hoe tena mahatoky ny olona zao ndreo fotoana zao mbola iovan'ny fiainany raha izao ny fantehan'ny raharaha satria le herinaratra na nijirama zay atenaina fa hoe esana tsy mahazo miasa anao tsy zao tsy afaka miaina ntsony le olona tsy afaka manao ninina raha tsisy nijirama menimeninato le groupe ahafahantsika mijery fa tsy andralahy te tiako resana anareo zany tsisy vahaolana mihitsy ny zavatra misy am'izao fotoana zao hitondra vahaolana le koeto irasako aminareo tena manana vahaolana ary mametoky anareo mihitsy hoe ohatra nina le izy ary tena mbola hivolona mihitsy anyray antanana fitarihana malagasy rehetra mba iova am'izao fiainam-boa anana indray izy aza matahatro nareo mpanana be reo reo vahindreo tsy aka ny fanananareo zay fa tonga ny olona tsy manana mba anana reo olona fadiran'ovandreo anan'ireo rehefa aveo mbola mafimafy ny jaune tamin'ny 2002 ary natanjaka ny jaune tany satria sady nanana fahefana izy any nanana ny fitaovana izy no manana stratégie kokoa izy fa efa ny herin'ny fanahy mitarika ao anatsika le fanahy matanjaka fa tsy osa lasitsika tsory am'izayka amin'izay dia manarana reo zara resana fa tsy asakana ny hetsika ny vahoaka mihitsy akory nininona fietsika ataon'ireo fa mira fahavononana mira fahasahina tiako resana indray dia reo zanatsika ireo satria tsy mba mahazo an'izay mahatanoro azy mahazaza azy le zaza tsy fatantsony no aviny ko ahafahana manova zany rehetrarehetra zany dia ilaina ary maika dia maika mihitsiny ny azahoantsika ny fahefana aloha tsy maintsy zay ny atao aloha tsy maintsy atao izy azahoana amin'ny fahefana ahoana fomba azahoana amin'ny fahefana misy karazany betsaka le fahefana miainga veny amin'ny fokotany dia tsy maintsy arahana tsara mihitsy a ny hoe ahoana fomba fanaovana an'ity le liste électorale ity a sy ny zavatra mitranga zareo matsy tandrana tsara tsika fa le diversion sy favilina hevitra petsaka tsy mbola miakatra any akory ny viditsoloka dia efa arimo mody micréer zavatra amin'ny linan'ny sain'ny olona ary sarotra be manazava zany raha samy mandinika isika ka noho zany ahafahana manovan'ireo rehetra sahako teo hoe ny kizy mijaly satria ny kizy tsy malala tsy manana izy menimenina foana ny olona anasa tsy mananasa satria tsy mandeha nijery ny tompony andraikitra ny tompon'ny orinasa dia tsy mandeha dia najanona ny tanjona ny antoko politika matanjaka antsika izao tokony tsy homenatra mihitsy tsika tokony tsy salasala ny laza hoe aka fahefana izahay ary efa azonay fahefana hitanaina mahana ny olana io dia anjarantsika zany mijery an'izay tsy mora ny lalana ny zorany ty mangeratra amin'izay tsy mora vita n-dralana nandefa anakare na tany ivelany zany na teria diego vitany fa ty ndray ah eto
mbola tiandray eto miaraka aminareo amty kianja ny finoana tika amafisy tsara ny finoantsika amafisina tsara ny finoana nisy tamin'ireo mpikambana niaraka tamintsika teto ianareo zay niaritra ny atsika niaritra ny ainandro nisy tamin'ireo lasa nodimandro maty ary misy an'ireo nitondra takaitra ary nisy kioa mbola tsy salama n'izao fotoan'izao na le mpihirahira le tiarabrino resaka tamiko tsy ela akory zay notsaria mahita azy za président le mpanao hoe miaraka aminay ina le hira eno izy izy zay tsy mora o zany lalovana fitentsika eto dia mahita nareo maro be toy izao tena mifanitra kitso ny filazana azy miomana tsara ianareo vonoina tsara ianareo sahi tsara ianareo hijorotsika na teo azy zavatra maro be fa mahafoto amin'ny fiainan'ny antoko politika zany dia retotsika ary tonga manatevin-dalana atsika reo mpanao politika hafa reo fikambanana maro samy hafa ary indrindraindrindra reo firenena hafa tena minazy hoe tsy afaka nyhetsika izahay raha tsy nareo aloha ny mihetsika mampiseho ny fijaliana aminareo fa zavatra telo ihany mampahantra ny firenena anankiray dia ny zavatra mitranga arotrany any Ukraine da reo ny olona bomba izy dia potika dolony fa lana tsisy ninona ntsony dia lasa izy mangataka any amin'ny amerikana amin'ny européenne any amin'ny aziatika dia lasa nahantra be dabe zany faharoa misy le orotany ohatrany tany Afghanistan tsy ela akory zay natsona miny tranga tany Japon potika tanteraka rava le firenena fa ny fahatelony dia ny tsy fahaizana mitantana ny leadership n'le olona zay zany tsika amin'io le fahatelo tena mila fahaizana tsy andrak'andrana mitondra firenena nisy ny teny tena nao ohatra hoe misy olona lazaka anaty ranomasina dia hoe ovonjena le izy ka misy tsy mahay lomano akory dia militilitika any izy indray maty zao mahazo atsika amin'izao fotoana zao andrak'andrana mibetsaka no ny tena izy dia rehefa sahino mila malala mila mahay mila mavita ka zay traikefa zay 20 taona nitsanganantsika tiaka Madagasikara zay marina fa nisy nanao ohatra teo hoe toy ny olombelona fa lehibe izy tahak'izay any aty zay fa nytraikefa nanana nandalo karazana zavatra maro tena zava-dehibe zay tena manana expertise filazana azy na tena fahaizana manokana mihitsy zany hoe zao zavatra mitranga dia zao natao inona manakana atsika amin'izao fotoana zao raha milazy tsika hoe zao zavatra misy eto Madagasikara lazaina daholo rehetrarehetra mametoky anareo zay fa tena izao nataonay io fampatikisana iny tsy maintsy apetraka aloha dia siny fisaikina antsika malagasy fa minonareo asahina mijoroanareo fa vitatsika no manarina ty firenena ty anaty fotoana foy vaolana ameko anareo zay ny zavatra zany tsy vitavita fotsiny am'izao nefany fa tsy maintsy mitandrina tsara isika mifiatsika mifiteny mifanao indrindra efa izavy zay mitarika anareo tsy azoko atao noviana mihitsy iny no misary adala tsy azo atao mihitsy no mandangalangy manivativa ale Andriamanitra raitsika tsy azo ataotsika mihitsy zany reo ray aman-dreny raha nisy olona tena najaina hatramin'izay reo ray aman-dreny am-panareo ary na inona finoana na kristianina izy na musulmane izy na inona finoana tsy azo atao mihitsy miresaka amin'ny fivavahana na fampitsikerana zany tsy azo atao mihitsy miresaka amin'ny fiaviana hoe reto avery amin'ny foko ary reto avery tsy azo atao koa zany ary indrindrindrindra tsy azo atao dia tsy azo atao manatebaka olona eny amasom-bahoaka tsy maintsy manana an'izany fahendreny zany ka eto mbola mamerina indray anareo lehibe na toko politika reto misy ny fotoana izay tsy nitovizantsika hevitra hoe aminareo za koa toy ny olombelona rehetra ihany nisy koa ny fahalemeko zay elako tsiny eto amasom-bahoaka eto miala tsiny anareo zay natoko anareo nyteny azy tsy mampatahotra tsy mamenatra mihitsy ny resaka an'izany zay nanana hoe traikefa zay nilazana hoe expérience ananana amin'ny fiainana fa mahatsapa zany amin'izao fotoana zao fa noho izay lonilony zavatra kely madinidinika zay zavatra tsy nazy zay na tamin'ny fanahinina na tonga ny fisarahana
ka dia noho izany manomboka izao dia mbola niantso jeloanareo tsara fa niantso ray volana lasa angamba zay na tapa-bolana lasa nalaza hoe tokava-daolo nareo manatitra sary zareo fa daolo ny sary ireo sary rehetra hitankinareo reo avy amin'ny olona reo naatitra taty reo ty président dia antso nataonao dia tonga mitondra ny tahiry tsara izahay tena faly any azy any ay ve ohatran'izao fa zao président tandremana tsara fa dia efa eninay reny antso nataonao reny mbola misy zavatra ilaina dia afoana zay manampy an'izy tena naseonareo teto zany ny roany ny firaisankinatsika rehetra naseonareo teto koa ny fahaizantsika malagasy mifanaja fa izao nefa ny zavalazadiny eo ihany ny resaka kabary fa le asa le action tena ilaina maika te maika satria tena fa tsy manakaniko hoanina le olona tsy mety tsy le miteny azy hoe maizy nareo mitsitsiko le tsotsina mihitsy ny tsy misy le tsitsina misy tsonony tsy misy tena foana ny any aposiny foana ny atokantranony namidiny daolo zay fananana kely eny iny mihitsy ny tsy misy olona tsy naposiny zao hoe lasa mangataka ery ndana jereo le tonely lambany dia rehefa mandalo feno tsy mihinan-kanina le olona ho vokatra ny ofisotrony lasantsio koa pétrole io azonareo sary an-tsaina ny tiako resana zava-dehibe koa hoe aminareo a mahita antsika rehetra mijery zao lanona ataontsika izao mahita anareo a mijery a tena zava-dehibe amiko zao hoe tena mangetahety reto olo reto tsisy enonareo zany fa le any ambilany mihitsy sao zao le atokona mihitsy ny zadra resahana eto tsy maintsy mieritreritsika hoe ahoana ny tokony fanampiana mba hahafahana manao andreo dia tsisy afa-tsy zao ihany hoe mitonga miaraka ho amin'ny fanomboana fa miasa miaraka ny tena fahombiazana mila aparitaka amin'ny olona zay ho aparitakatsika io any io raha tonga any ry sary io ampifaritra nefa tsisy action zay ny ilaina nangalana amin'ny fahefana fa raha voazy fafaina matoka etsika ndreo le mpiaradia amintsika ireo vetivetika aloha dia vita tsy maintsy zay aloha ka zay tsy afaka miaraka aminareo raha tsy ampilatanareo fahefana tsy maintsy ataontsika nangalana an'io ary efa maka azy tsika fantatr'andriamanitra ihany ny fo mangalana azy ohatran'izany nataoko avy any afrika atsimo naka aty tonga eto ihany aty za tsy nieritreritra hoe zoky eny atonga avako aty mba izy natanteraka mihitsy no avy malagasy ankehitriny amin'ny zavatra manjo ny zavatra misy eo aminy tsy ireo ny tany saika taminareo reo ihany ny zavanisy fa maro ny sakatsaka ny isan-karazany zay tsy afahantsika mihetsika satria tapenam-bava alak'izay azony ataontsika tsy misy fahafahana na miteny na mivezivezy fa voasakatsakana foana le anaty bisa hoy aminareo tsy misy ny démocratie zay dradradradraina fanarahan-dalàna tsy ao mihitsy mbola averika eto ndray fa zavatra tena fanitsakitsahana ny firenena anankiray ny tsy fanarahana nio lalam-panorenana io satria ny lalam-panorenana dia nilaza hoe na virgule ray tsy azonao kitianao anatin'io nefa zao misy anarana ngeda be midridridry hoe gouverneur reto efa menimenina daholo le tompona ndraikitra any amin'ny faritra hoe inona ny ilana ndreto gouverneur tsy manana conseiller reto inona ny ilana ndreto gouverneur tsy malala an'izay tokony ataony reto akory nefa betsaka dia betsaka mihitsy ny olona mahala-pahaizana tokony mipetraka amin'ny toerany reo administrateur civil ndreo mahalala ny tokony ataony tsy kivy amin'izany nefa tsika fa milaza fotsiny aloha hoe jereo tsara reto ataonareo jereo ty adahana ataonareo jereo ty tsy fahaizana ataonareo jereo tsy fitantanana tsy mety misy eto aminareo koa sahi tena sahi mihitsy nareo milaza ny zavatra misy zay le fitenenareo fa mahita zavatra nareo dia lazao aloha marina fahitan-doza fa tsy maintsy mirahintsika mirenaka aniny eto mpamaranana mba tsy ola loatra tiako resana aminareo ny teny resako aminareo mamerina aminareo indray fa tsy maintsy ataontsika mihitsy azy sy ny solidarité mba tanteraka an'io le fikonan-dompirenena le concertation nationale io inona mahatonga an'io reo mpanao politika rehetrareo dia manana ny heviny tsy mitovy ary le hevitra nefa tsy ratsy fa samy manana ampo tiana voatra ny Madagasikara ka tokony ataontsika mihitsy le izy na isika izao fotsiny ala aloha anomboka an'izy dia ho ataontsika le izy tady toerana malalaka dia atombotsika aloha concertation antsika zay mamaly any zay tsy tonga fa ataontsika dia lazaintsika ireo
satria raha ohatra ka tena nalazava an'izay zavatra zay inona moa mamay anareo an'ity concertation mamay an'io concertation nationale io dia zao ianareo firenena dehibe nilaza hoe zay tsy hanampy firenena zay tsy manaraka tsara ny démocratie sy ny tanitandalana eto aminay a ahoana nisy izany fifidianana malalaka sy akatoavin'ny be sy ny maro zany a ary eken'ny rehetra crédible tsara le fifidianana raha tsy le olona mikarakara sy mikirakira le fifidianana aloha no fantatra tsara fa olona tsy momba anazy na ny roa amin'izao fotoana zao nefa dia hita hoe mpiavina daholo izy menakavy zay tenen'ny evariny tsisy valaka ny zahatra ny tranga tamin'ny fahatelam-piropolo volana jona teo tamin'ny fandaninany loi des finances tereny fotsiny atsika noho izany tsy maintsy miady tsika tsy maintsy satsika tonga avy agnenareo ry asvem ianareo koa ry iresaka an'io tsika tsy maintsy ataotsika zay vitan'io tsy mangataka an'izy anizy tsika ary tsy miandry an'izy anizy fa tonga dia fitaitsika ho resahtsika ny any teny resana hoe rehefa tsy anao zay manao tonga ho azy eo tsy maintsy ataotsika concertation satria te hen'ny feon'ny mpanao politika hafa te hen'ny feon'ny société civile rehefa mompireneny reny ina ny zavatra teneninareo mba hijery ny transparence international raha ohatra ka tena mba mahay an'ilay izy dia mitondra ny traikefa midresaka any atsika dia efa izay a tsy maintsy ataotsika mihitsy zay atanteraka azy aloha ditandrareo io hoy aminareo hoe tampamaranana dia tsy maintsy maneho fisaona sy fakatritrahana ny antso zay natao taminareo a dia etonay zany manao antso tsy maintsy miara-miezaka sika menakavy a atanteraka an'io concertation nationale io rehefa vitatsika io a dia fantatsika zao tokony atao dia avoakatsika eo ny résolution na ny fehi-kevitra dia ny fehi-kevitra iny no entina mandehandeha tsy entina mandehandeha ta Madagasikara fa vitany eto a hoentsika maka nivelany an'izay andehndehany tena tsy maintsy ataotsika zay avitan'izay zavatra zay ka dia mino aho matoky aho fa mandeha amin'ny lalana tokony ho izy sika ary tsy atahoratsika fa minotsika satsika ary ijorotsika mamokatsika Andriamanitra do tanterakitsika daholo ny fanirina rehetra ka dia misaotra sy makasitraka nareo rehetra zay tonga eto ary mamerimberina aho fa matony ataoko tiako Madagasikara ohatra zao dia ny fahendrena nanana tsy midoka tena tsy midoka vady mahay mandiha lalao atao tsy mahay mandiha tsara koatra fa milaza aminareo fotsiny aho hoe ilaitsika dia ilaitsika firaisan-kena solidarité ary ilaitsika dia ilaitsika rehefa ohatra ty iray iny tsika tsy maintsy maka ny hevitra ny sasany zay ny ilaitsika ny concertation mba maka hevitra ny sasany hoe aona ny hevitra reo amin'izao ninonina teneninareo zay ndana ohatran'izao hoe zao tsy maninona fa tanterahantsika aloha io dia manao antso aho zany amin'ity fankalazana ny tsingeritaona any tokotika Madagasikara ty zay fahatelo ny jolay ny aviny fa no fanajantsika sy fampezam-boninahitra n'Andriamanitra dia natao androany izy fa tsy natao rapitso ka dia izay ny teniko fa dia matoky sy mino aho fahitako anareo zao fa tena anana n'ilay finoana matanjaka ianareo anana ny fahasahina amin'izay isika rehetra ary hijoratra amin'ny farantsika atanterahantsika nireo fikasana tsara nanantsika dia atonga ny malagasy anana indray ananareo fahazamatavatra tsy maintsy ahita vaholana anana isika rehetra avitazytsika fahazamatavatra nareo zay araha dia samy ten'Andriamanitra ombantsika Andriamanitra araka ny efa nambara tamintsika dia nisy ny fampiratiana ireo sary sy manatantara nanamarika ny fitondrana Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako i Madagasikara nanamafy ny efa nambarany hatramin'izay ny filoha Marc Ravalomanana raha nitsidika ireo hafampiratiana ireo hafa vitany mamerina ireo asa fampandrosoana tena izy izay efa natombony na dia andro fety aza ny androany dia tsy nasakana ireo olo-pirenena tsy taraina tamin'ny filoha Marc Ravalomanana izany sy ndeo raha tsika ary atao anatin'ireto sary manaraka ireto ny ampahan'ny fitsidihan'ny filoha Marc Ravalomanana ireo hastondy ireo Rehefa nisy ny dinika natao teo anivony antoko
dia nisy ny fanapakevitra amin'izay sy araka ny volaza teo hoe tsy maintsy maka fahefana ary amin'izay ny ahafahana monina ny fiarahamonina entina hampandrosoana ny firenena. Dia izay ny natonga n'ilay fitsarana ho kandida ho firenena ary dia araka ny vokavitantsika tamin'izay moa dia lany firenena hitarika ny tiny Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary napetraka fomba ofisialy teo amin'ny Toamasina sy fialianana amin'ny firenena azy napetraka investiture. Dia efa vita ny investiture dia napetraka ny fiarahamonina tao dalalany Madagasikara action plan na map ka nametrahana ireo anaram-pahamehana ho fampandrosoana firenena izay nifototra tamina sokajy maro lafo fa anisany nanandanja lehibe tamin'izany ny sehatra ny fampianarana satria nifananana zanaka malagasy mianatra manam-pahaizana no ahafahana miantoka no azy amin'izany hitantsika tsara eto ny fampirobona araka ny kabana ataon'ny présidente fa dia nezahana nanaovana ny miralenta ny zanaka malagasy mba tsy hisy ny ambony sy ambany dia tamin'ny alalana fampitaovana an'ireo akanjo mitovy nentina ankizy malagasy mianatra. Tsy natao ambaninjano andro anatin'izay ihany koa ny fotodrafitrasa ary ny fototra indrindra tamin'ny famahanan'olona fototra dia mikasika ny herinaratra izay hitantsika eto efa nametrahana anjany fotodrafitrasa navahana napetraka ny herinasa izany dia navita ny 40 mégawatt ny tao amin'ny tao amandrosesitsika tamin'ny 19 février 2008. Reto ilay fahasairana menjady am-vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny fampianarana ny ankizy aloha izay mandoa vola alohan'ny anaovana examen dia ny tsy ny ankizy mitantsony any ampianarana ny faritra atsimo vokatra ny kere dia ohatran'izany reto zany zavana tsy maintsy vatsika aingana daingana mihitsy mitady vahaolana amretotsika tsy maintsy mianatra daholo zay ny ankizy rehetra tsy maintsy ataontsika izay ampianarana ny ankizy rehetra arak'izay azo atao dia ny resako teo ny tantsaha na inona ataontsika na ny fikasantsika raha tsy ireo tantsaha maro anisy efa mihoatra ny 700 reo no ampiana aloha atao izy anampiana azy amin'ny lafiny teknika aloha satria amin'io fambolen'io dia tsy maintsy fantatra aloha hoe aizy nareo namboly dia inona ilay masomboly ampiasaina inona ny zezika ho afarana ary iza no manara-maso anareo mba tsara n'ireny avetika indray ilay PSD reny vetivetika aloha dia mandeha faharoa tsy maintsy amboarina ny lalana mba ahafahana miady amin'ireo asan-dahalo rehetrarehetra misy etsero ireo ary ahafahana mamoaka mivokatra ihany koa ary mba ahafahany olona mifanerasera eto Madagasikara mijery an'ireto aho tena azo tanterahana tsara ny fampandrosoana sy fameren'ny olona indray mba hanana satria tena mijaly izy amin'izao fotoana izao ka dia manome tokanareo ary voaka malagasy afa hitondra vahaolana mijaly mihitsy zay amin'izao fiaina izao ahoana tena milanao zay fa mijaly zay amin'izao fiainana izao mijaly zay tena tena manarina na tena olona vola be fotsiny dia androvam-bola ataony dosia isak'izay mandeha tananana ny trano Punya sedang yang pada dada ini atas ini yang tiga yang mati ini cuma nyande na rasa Sai jago antaranaka ijoroako io dia voatery namorom-ponenana tao Afrika Atsimo ilay filoha voafidy tamin'ny io dia voatery namorom-ponenana tao Afrika Atsimo ilay filoha voafidy tamin'ny fomba ara-demokratika Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fanamelona ny fanantenan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko tim sy ny vahoaka malagasy kosa ny filazan'ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara Rina Randriamasinoro nilaza mantsy ity farany hafa tokony amin'ity taona ity no farany ijanonan'ny antoko tim ho ao anatin'ny fanoherana Asin'Andriamalala sy Toky Ramarla ary Tahirinena.
tokony amin'ity taona ity ny antoko tim no mijanona ao antoko-panohitra farany raha nambara ny sekretera jeneraly ny antoko tim androany nandritra ny fanombohana ny fankalazana fa 20 taona ny antoko tim. Mijorotsika nandritra ny 20 taona zay banjina no avitsika kehitriny ao anatin'izay fibanjinana no avy zay dia zao ny slogan raisitsika dia hoe mino efa nino sika sahi mijoro tokony hanana fomba fijery vaovao isika ato anivony ny atoko-tika Madagasikara atoko-panohitra isika zao fa tokony amin'ity taona ity isika ny farany atoko-panohatra tsy afaka ekena intsony zao gabraraka misy ato amin'ny firenena zao ary tsy afaka ekena intsony ny fitohizany fipitehany firenena noho izany isika zao ny mila mijoro ho an'ny vahoaka malagasy zay tsy mandady arona ny vahoaka n'izao fotoana zao dia efa tsy miaina intsony mibanjina no aviny fa zay tsy hahafaty sisany atao iza no ankinany zany isika ato amin'ny anivony ny atoko-tika Madagasikara raha tsy vitatsika zay andiditsika zay tsy tia tanyrazantsika noho izany mila ny fahavononantsika rehetra mila ny fahasahitsika rehetra ary io ny tahotra ny sakana tsy avitantsika ny adidy tokony sahantsika ato amin'ny firenena samy mibanjina no avy noho izany aza mijanona ho mpitazana fotsiny anao eto amin'ny firenena ninona atoko politika misy anao na tsy ao anatin'ny atoko politika ianao mijoroa ianao ary aoka ianao anana fahasahiana mba tsy ho tary antoko politika sy vondrona politika maro no tazana ary tonga nanome voninahitra ny antoko tim sy ny filompanorona ny antoko Marc Ravalomanana androany nandritra ny fanombohana ny fankalazana ny 20 taona ny antoko tim. Ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Antananarivo no nisy olo-tena ny RMDM raha nandray fitenenana araky ny nambarany dia miantso ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo hanavitra ny vahoaka malagasy efa tena latsaka andavaka tanteraka ankehitriny ny fanampanazavana. Ka mametraka ny fanantenany aminao ny vahoaka malagasy mametraka ny fatokisany aminao ny vahoaka malagasy mitsangana fa tsy lasa tsonona zao fa tena zéro reto bandy reto tena marina mafy ozy le piratao loza tena loza Andriamanitra rainay eka zany président zany Andriamanitra Ramatofoloa toany mafy izy io zay ny mangatahany RMDM tsy lava resaka zay toany mafy izy io andehany amin'le lalana tokony alehany fa miandry azy ny vahoaka malagasy aza manaiky mihitsy anao hitsakitsahana ny demokrasia eto a Madagasikara zay aditsika voalohany aza manaiky anao atao ambany zavatra ny fiainam-bahoaka aza manaiky anao raha tsy vitatsika ny fanarenam-pirenena sy ny fanatsarana ny fiainan'ny malagasy tsirairay avy. Ny vondrona panorama izay nosoloana Tora Sid Mohamed tena androany nanotrina ny antoko tim ny vovonana vondrona panorama ary nilaza ny fahavononany ny anoana ny tim ho fanavota pirenena fanampanazavana. Ka tao anatin'ny 20 taona zay fantatray fa nandalo ny sedra nisy tafiodivitra nandalo nisy zany nandalo ny rehetrarehetra io nefa ianareo mbola teo ihany nankalaza androany fa 20 taona satria ina ny antony tsotra ny antony tiako tianao ary tiatsika rehetra Madagasikara tanana kavanana sy avitsika zay dina marary ary pirala mianala tsika sy mifanaritsika antsoinareo zay andro tsoinareo alina zay alina
raha ohatra ka mbola navitra sy hamonjy an'ity firenentsika ty zany no resaka. Omenay toky ianareo, omenay teny fa zahay eo miaraka aminareo iroborobo ny antoko izay tantaninareo mba hanavotatsika ity firenenetsika ty izay iarahantsika mahalala ny toerana misy azy ary tsy mila tenenina tsony na izay mifandimy teto angamba ny efa niteniteny maro momban'izay ka mankahery anareo soava tsara. Fa anisan'ny tazana tetsy amin'ny magrobeoririka nanome voninahitra ny antoko tim androany ihany koa ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara na ny ASVM izany. Ny mpandrindra nasionalin'ny ASVM sady filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao no nitarika azy ireo. Asin'Andriamanala sy Atahirinena. Avelao lasa ombany lasa hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko ASVM androany. Raha nandray fitenenana no ny fanombohan'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tim. Ny fanavotana ny firenena izay tena latsaka andavaka no tokony imasona hoy ity mpitarika ny antoko ASVM ity. Tsy azo disona ny tantara na ezahany rehetrarehetra ary ezahany mpitondra amin'izao fotoana izao ny ilaza isanandro isanandro fa ny teo aloha io inao zao ny aoko tsy ataonao zay ataonao. Fa nanonako an'ny zokobeako anay fotoa dia ozy aho hoe noavitsika ny tena iarahana latsaka katerena amin'ny firenentsika zany indray matofoloha ny isorako anareo isorako ny tim tsy salasala ny antso mety sahirana mpijery sary zao hoe ohatray tohatra amin'ny zala ASVM Rakotovao no mijoro miaraka amin'ny Miaravaly-manana fa maninona tsy hijoro e fa ho avelantsika ho aniza ny firenentsika ho avelantsika ho aniza ny firenentsika fa isika nambinin'Andriamanitra nameny tombony afaka tonanjara briky amin'ity firenena ity zay ny jorontsika eto koa dia makasitraka anareo tompoko amin'ny anaran'ny antoko ASVM aloha ny filompanorona azy ary amin'ny anarany rehetra marina le tenin'ny président eo mety misy tsy tovizana alao hoany le tsy tovizana fa ny firenentsika le tovizana eto alao hoany le tsy fitovizana fa amaray koa mahita azy fa ny anty tsy avelantsika ohatr'izao Madagasikara ka dia makasitraka tompoko makatelina amin'ny rehetrarehetra ary mazava be ny lalantsika mandehana fa anangana no avy isika. Nagaga ny maro ainko ny fahitan'ny vahoaka ny Raharinaevo Andrianatoandro tetsy amin'ny magrobeoririka tamin'ity androany ity raha tsy ahivina dia ny tenany no filoha nasionaly ny antoko tim voalohany indrindra teto Madagasikara mila mibanjana ny avy amin'izay ny antoko tim onona ambarany. Nahoana reo sy tafitoana rehefa mahita ny kolokolo manjaka eto amin'ity firenena ity. Nahoana reo sy tafitoana raha mahita ny alatra sy ny gabraraka fandefasana ny arem-pirenena indrindra volamena eto amin'ity firenena ity. Nahoana reo sy tafitoana raha afaka baka ny zanatsika ny tatsaha kanefa tsy mahita fianarana mambony satria tsy manambola anomizana fianarana zany dia tsy zany tokony atafitoana fa tsy nivoloko akory ka dia tokony jery kokoa ny apitso isika ny lasa dia oka omba ny lasa marina fa tsy tamin'ny rariny no naresorana ny président Ravalomanana teo amin'ny fitoerany kanefa n'izay mizy ka dia zasy miteny hoe ekena fa engany zany ho fanotra ho jerevana ny ampitso be deaibe ny zavatra miandry antsika mamay ozy mantsy an'le raga niara-resaka tamiko teo amin'ny fahatongavana ny toedrara amin'izao fotoana zany ary tokony homana zany tiako Madagasikara. Fa samy nahitana solitena avokoa ny avy amin'ny faritra 13 teto Madagasikara. Ny solitena azy ireo androany ny faritra atsimo sy ny faritra avaratra. Nitondra ny marary azy ireo solitena pasitra ireo ary samy miandrandra ny fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray anavitra ny Malagasy fanampanazavana.
raha hitsabo firenena fa maty sy agnatin'ny fahoriana ohatra ny olo dobo agnaty ranomasina tsy olo mianatra milomagno sy mitondra zay ny président mandeha magnavotro le olo fa olo mahay milomagno tsara ary fa zadra raha mahatoky anao zahay olo fa zatra mitondra managna hay zatra sy hay fanao zay no mitondra sy firenena tory zay tsy mampisalasala tiako Madagasikara mihaiky ambo mahatoky valeranao fa anao mahomby raha ty indeso raha ty baba miandrandranao ny firenena jiaby zay jiaby ambany vohitra ka za tamin'ny radio tamin'ny amin'izay laza atsika miayafa angalabato ry zalary za ndraiky tsy miasa aloha amin'izay atahorako atsika ataony zarary angalabato satria oleo ny vote de sanction ataony faritriandra denoro amin'ity zavatra atao ty ka tsy amelana fa tsy maintsy miverigna amin'ny toerana anao président ko tsy rahanao manangatsy fotsy za tsy avita dimbanantenanao zahay avy any atsimo mbola hamerina anao indray ko filohan'ny Madagasikara handrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay iahinan'ny vahoaka malagasy fa indrindra izahay atsimo fa nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny hetsika fankalazana ny fanamariana ny faharoapolo taona ho an'ny antokotiko Madagasikara tetsy amin'ny magro androany anko ireo mponina maro avy any amin'ny faritra namafizin'izy ireo hafa mila ny Filomary Karavalomanana anavitra azy ny firenena ankehitriny izy Irmaino Menjanary sy Mathieu Prince nampihetsika ny ambopo ho an'ny fitiavatany razana indray ny kabary izay nataony Filomary Karavalomanana hoy ireo avy any amin'ny faritra tonga niatrika ny fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona nijoroany antokotimo mateo amin'ny magrobe ririka vony izahay ifanampy amin'ny fanatanterana ireo targetra sy ny fototra ijoroany ny antokotimo voalohany indrindra tonga dia mamerina ny tena hoe mampiakatra hatrany le fitiavana antokotiko Madagasikara aloha voalohany indrindra ary faly koa mahita ny fatokan'olona maro be teto indrindra fa reo le mpamorona ny team hatramin'izay nahita ihany koa reny fampisehoana antsary reny izay tsy azo fafana tonga dia niakatra 200 mihitsy ary tena volona foana fandraisana andraikitra ho ary matoky dia tsy diso eritseritsy zahay tsy diso dia negaty fa nahazo fampaherezana ary nahazo toky avy amin'ny Filomary Karavalomanana amin'izao fahasairagna bevata mahazo ny vahoaka zao amin'izao vandy afafy ny fitondrana amin'izao fotoana zao fampanantenana poakaty ka raha ny aino an'iregny resaky ny Filomary Karavalomanana regny dia velim-panantenana tanteraka zahay fa olobe tokoa izy niresaky matotsy ampahamatora ary tenin'ny ray aman-dreny tokoa ary ray aman-dreny mitsinjo ny zanany tsisa ny zanany fa ny vahoaka malagasy ary dia magnantena anazy zahay vahoaka ny mena be ny zava-misy aloha efa iarahantsika mahalala hoe tena tafalatsaka lalina ny firenena mitsaly ny vahoaka zay avy analafitra niakatra aty ary ny fiakaranay aty dia mba hanaporofoinay fa efa mijaly ny vahoaka ny amin'ny toerana misy anay ary hanaporofoinay fa tsy mety aminay intsony ny régime entina Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana izao ino ny kabarina Andriamatoa Mary Karavalomanana igny zany nandrasany maro amin'izao fotoana izao satria efa lany le sisantenaina amin'le zava-misy satria potika tanteraka ny faharena potika tanteraka zany ny firenena rehetra vokatra ny tsy fandriam-pahalemana misy ka isoragna zany izy amin'izay fandavantenany zay hoe amin'ny avonina hanarin'ny firenena zay moa zany aviany vavatena ny tegna koa miala toagna lavidavitra satria raha ny lalana foana zao nijerevana amin'ny lalana nalehanay tegna potika tanteraka na miala aviana vavatenina na avy ao Toamasina mandeha ty Tananarivo dia potika tanteraka tsy ohatrany tamin'ny andron'ny Andriamatoa Mary Karavalomanana ireo lalana ireo amin'izao fotoana izao tena leo tanteraka ny vahoaka zao fa tsy mahay an'io fanjakana io sasy leo ny délestage leo ny fahantrana leo ny vandivandy leo ny tsy fanjiam-pahalemana tena leo tanteraka zany vahoaka toliara fa tsy mahay olo koa raha tsy Ravalomanana avao eretseretiny hanavitra nyty firenena ty zay atongavanay bakao hitondrana zay tarahiny vahoaka ny toliara zay tena miakatra mihitsy ny moral ary tena mpe fanantenana raha ny vahoaka no malagasy fa hita hoe fa tena olona tia tanindrazana taloha ny olona raha mividy vary ray kilao zao ro kapoaka sisa hoanina misy olona enina trano tsy mihinana fa tsy vary ray kapoaka natao rano be rano amin'ny rivo
ka noho izany a manantenanao zay président Ravalomanana avoto ny tanitsika avoto ny vahoaka avoto Madagasikara mahandro zay mahandro tena mahandro zay a indrindrindrindra eo amin'ny sakafo ny tena mampahantra malagasy fambolena efa tsy afaka mamboly tsony satria raha mamboly ary zay lasa mpangalatra ny asa fandripahalemana tsy misy ny zavatra tadidiko ny teo amin'ny lafiny ara-pampianarana tena ny masony kokoa tena nanao tablier ny sara tablier izy a dia fitaovam-pianarana dia ny fanjariana ara-tsakafo konkoa tsy nitsalo ohatr'izao ny vahoaka fa ampy tsara oka mba vato marina fa raha tena hita fifidianana marina io tsy maharaka ny Ravalomanana nga raha fitondrana zao ny olombelona mahita ka dia zay mba afatra hoe mba samy tonga saina zay mba hovaina le fijery raha izao fahoriana mahazo antsika zao a dia tena efa tokony tonga saina antsika zao tapitra teo indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra dia aorian'izao fampalalam-baovao izao no fanarainao ny fandarana Global News aorian'izay ny fandarana ahona marina ary ny olonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe ambulance raha pitsokosa ilay tactique de l'amour no horonan-tsary indray miseho atolotry ny MBS ao anao ny tena kosa mametraka ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray velomary tompoko